mety mahatonga homamiadana ny fampiasana fanafody famonoana bibikely amin'ny fambolena hoy ny fanazavana izay nomeny comité national du codex alimentarius. Io moa no nivohitra nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa codex alimentarius rehefa niato nandritra ny fotoana naharitra. Fitaovana iray izay entina anatsarana ny vokatra ahafahana miditra amin'ny sehatra arabaritra eto Madagasikara no tanjona tamin'izany. Mahatonga ny mamiadana ny fampiasana fanafody famonoana bibikely raha araka ny nambaran'ny Filo National ny CNCA na ny Comité National du Codex Alimentarius. Raha araka ny fanazavana mantsy dia tsy manaraka ny fenitra ny fivarotany sasany amin'ireny fanafody ireny ao ihany koa ny fantra fampiasana izany fanafody izany. Isan'ny tafiditra ao anatin'ny hetsika izay kasain'ny CNCA ho atao ny fanentanana sy ny serasera mahakasika an'izay. Io maraina io no natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa nasionaly izay sahanin'ny komity pireneny mikasika indrindra ny Codex Alimentarius, ity farany dia vatsiny ny FAO sy ny OMS avoly. Isan'ny tanjona ny fanamafisana ny rafitra mahakasika ny Codex Alimentarius. Izany hoe ametrahana fenitra mahakasika ny sakafo sy ny manodidina azy rehetra. Forum d'échange entre les parties privées, c'est l'anisany dia manao forum d'échange zany manao communication zany tena base ataonay mampafantatra ny olona ny fenitra tokony arahana. Ohatra hoe fenitra norme moa zany ohatra norme momba ny fampiasana ny pesticide. Zay zany anisako zavatra grande tena ataonay voalohany zany manao sensibilisation ho an'ny producteur hatrany amin'ny fanompihinana. Zany hoe de la fourchette io moa zavatra ataonay manomboka ny mpamboly ahoana fampiasana zezika pesticide satria zany misy nandritra ny telo taona no tanterahana ity tetikasa ity. Nandritra ny fanokafana ofisialy ny tetikasa dia nisy ny fandraisana anjara ny solotenan'ny gouvernement, ny fiarahamonimpirenena ary ny rafitra mpanao fikarohana samihafa.